resanao anatin'izay dia hoe tsy raharaha tokantrano ny volomboasary akory ny raharaha-panjakana. Hiatrika ny filanontonina andavanandro, ny fako, ny fandrifalemana, ny tsena ary ny lalana. Faly miarabantsika jiaby manaraka an'izay ny YouTube vaovao malagasy ny mahakasika raharam-pirenena fa indrindrandrindra ny ara-politika no zarentsika eto. Nametra-pialana manko ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra teo aloha PDS Richard Ramanambitana noho izy tsy tojo tsy fahasalamana raha ny fampitam-baovao. Taorian'izany fametra-pialana izany no nanendrena Andramatoa Harilala Ramanantsoa ho PDS vaovao ny Antananarivo renivohitra. Ary nanome fanamby ihany koa manko PDS vaovao CIA Harimalala Ramanantsoa izay ireto no hafatra ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra. Hitantana ny fampandeha-rahandraraha eo anivon'ny tanàna, hiatrika ny filan'ny mponina andavanandro, ny fako, ny fandriam-pahalemana, ny tsena ary ny lalana. Hanamafy ora ny fandriam-pahalemana iarahana amin'ireo mpitandro filaminana sy ny jiro eo anivon'ny fokontany rehetra. Hanatsara ny famoivoizana amin'ny fiara-miasa amin'ny pôlisy nasionaly sy kominaly. Hiezaka ampiroborobo ny fanatanjahantena ary ny fampandrosoana ny tanàna amin'ny fampiasana teknôlôjia. Mahakasiky ny fahatsaram-pitantanana dia hiara-hiasa amin'ireo tompon'andraikitra am-perinasy. Hanatsara ny kalitaon'ny fanamoezan-draha-bahoaka, hampihatra ny fanaraha-maso hoentitra amin'ny asa rehetra tanterahana. Tsapako manana didy sy andraikitra amin'ny ity tanàna mamiko loatra ity aho, fotoana izao afako maneho ny fitiavana ity tanàna ity amin'ireo fandaharan'asa fony aho nirotsaka ho ben'ny tanàna, manoana izay rehetra manam-piniavana hampandroso sy hanatsara ny fiainana ny mponina na avy amin'ny firehafana inona na inona ary vonana ny tenany manokana hoy PDS vaovao Harilala Ramanantsoa ity. Manoloana izany faneho-kevitra zany aloha dia andao jerentsika faneho-kevitra nataon'ny Clémence mahakasika ny olana eo amin'ny CIA na PDS teo aloha zany na PDS vaovao izao. Mahagaga hoy izy Clémence fa tsy raharaha ny antoko TGV ihany hoy izy ity raharaha ny Antananarivo ity renivohitra ity fa ny vahoaka manontolo ary tokony hafantatra vaovao hoe nahoana izy na rary tokoa ve ity PDS teo aloha ity. Koa izany tokoa ny tenena naneho hevitra manko izy tamin'ny mpanao gazety izay. Ndao ary ho jerentsika faneho-kevitra nataon'ny Clémence izay. Tsy raharahan'ny volomboasary irery Antananarivo renivohitra fa tokony ampahafantarina amin'ny vahoaka ny tena marina mahakasika ny filohan'ny délégation manokana Richard Ramanambitana ny alohany nametrahana ny solony Ramatoa Harilala Ramanantsoa hoy ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Clémence Rarinirina raha nitondra ny heviny mahakasika ny fanendrena ny filohan'ny délégation manokana vaovao ity mpanolotsaina ity androany. Tsy marina treto ny vaovao miparitaka mahakasika ny tsy fahitana ny Richard Ramanambitana, tokony ho fitaratra ho an'ny fitantanana Antananarivo renivohitra manoloana ireo raharaha mifamaofao ankehitriny hoy Clémence Rarinirina. Tokony mba nanazava nitondra ny mangarahara teo anatrehany vahoaka Antananarivo mba tsy hisiny ilay firoron'ny sain'ny mponina teto nandritran'izay fotoana lavalava izay hoe nakaiza ny PDS, inona marina ny zavatra marina mahakasika anazy fa navela ny aina tao anatin'izay fametrahana fanontaniana sy resabe izay any vahoaka Antananarivo. Mazava ho azy fa raha mitody tsy fahasalamana izy andrehetra ny mety hitody tsy fahasalamana dia veriko fa tokony hitondrana fanazavana izany trangana azo zany indrindrindrindra fa averiko ihany hoe commune urbaine Antananarivo miresaka ary zava-dehibe sy saripady izany fitantanana ny commune urbaine Antananarivo izany. Rehefa tsy nisy izay resaka izay dia iny hitantsika omaly hoe nisy ny fampafantarana fanarary ny PDS teo aloha nametra-pialana izy ary hosoloana any PDS vaovao. Dia samy gaga daholo amin'izay ny rehetrarehetra hoe ay ve zany ny tany ambadika tany, ay ve izy narary, ay ve nisoloana ny PDS sy ny sisa. Tiako resanao anatin'izay dia hoe tsy raharaha tokantrano ny volomboasary akory ny raharaha-panjakana. Mety ho Harilala Ramanantsoa ve zany no kandida ben'ny tanàna atolotry ny fitondrana eto Antananarivo hoy ny fanontaniana napetraky Clémence Rarinirina.
lasa toa tsy manana olona antokisana intsony ny fitondrana raha ny fahitana ety ivelany tsy hisy andreo ny ara-dia ara-politika tamin'ny fitondrana ary lala Ramanantsoa raha ny fahafantarany Clémence Ranirina fony izy mbola tao anatin'ny vofonana IRK. Toerana stratéjika ny tanàna Antananarivo hoy Clémence Ranirina ka omena ho tantan'olom-baovao atao anatin'ny fotoana foa ve zany ny amany olana eto Antananarivo hoy ity mpanolotra ity. Zay rehefa le mpitantana teo aloha PDS teo aloha fantatritsika tsara izy mitarika ny fia ao anatin'ny vovonana tena mpanohana ny filoham-pirenena izy fa ny PDS nanolona azy kosa dia tsy hita loatra taratra tany anatiny ireo ataontsika hoe fanohanana tena hoe firahana mitakosina raha zay azy ilazana azy tany anatin'ny volomboasary dia mifanontaniana mipetraka zany zao dia hoe tsy manana olona tsony hoe volomboasary sa ve inona ny kajy ao ambadika ny fametrahana any PDS io hitantana ny tanàna Antananarivo ho fitantanana vonjomaika ave ao anatin'ny fiomanana fiatrana fifidianana sa mety ho vonjomaika maharitra ho izy no candidat rapitso ho atolotra ho volomboasary eo zany mbola tsy fantatritsika fa fanontaniana moa zany ny apetraka ao anatin'izay na izanaty zany hoe gaga ihany raha ny tenako manokana nahita hoe olona tsy tao anatiny tena hoe le olona nitakosina be tamin'ny volomboasary no lasa nanakinana ny fitantanana ny renivohitra Madagasikara zay everiko fa stratégique be marina fa teo amin'ny sehitry ny fandraharana sy ny fikarakarana etsika ara-barotra no tena nahafantarana ny Arilala Ramanantsoa ny alohan'ny fanendrena azy voalohany délégation manoka ny tanàna Antananarivo. Araka ny faneho-kevitra nataon'ny Clémence zay dia naneho hevitra ihany koa manko ny PDS vaovao zay Arilala Ramanantsoa amin'ny zany fampandrosoana ny renivohitra Antananarivo zany ary efa ela izy io naniry ary nanana fikasana hampandroso Antananarivo renivohitra zary ary miangavy mangataka ny fiaraha-miasa ho an'ny rehetra izay vonona na firehana politika ino na fikambanana ino mba hiara-isalahy hampandroso ny Antananarivo hoy ity PDS vaovao Arilala Ramanantsoa ity dao ary ho jerentsika izany faneho-kevitra nataony izany ary izay ihany koa tompolahy sy tompoko vavy no afaka nizaraintsika eto azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika ahatsara zavatra izay mankasitrika mankately ilay tompolahy sy tompoko vavy. Sainareo amin'ny vahoaka Antananarivo izao afatra izay eto izao. Asa izay hosahaniko hitantana ny fampandehanan-draha eo anivon'ny tanàna Antananarivo ny tena hiatrika ny filanontonina andavanandro ny fako ny fandrifalemana ny tsena ary ny lalana anamafiona ny fandrifalemana amelana ny ireo filaminana sy ny jiro eny anivony tokotany rehetra eny anatsara ny fifamoivoizana amin'ny fiara-miasa amin'ny polisy nasionaly sy ny polisy kominaly hiezaka ampiroborobo ny fanatanjahantena ny kolotsaina ary ny fampandrosoana ny tanàna amin'ny fampiasana ny teknôlôjia sy ny fitaovam-baovao sy ny fifandraisana ka mpirisihana ireo manan-kevitra ho fanetiketsehana ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eto Antananarivo. Ny fahatsaranom-pitantanana na ny bonne gouvernance hiara-iasa amin'ireo tompon'andraikitra amperinasa ny tena anatsara miaraka amin'izy ireo ny kalitaon'ny fanaovan-draha-bahoaka amin'ny ambaratonga rehetra hiantoka ny firotsahany rehetra misehatra sy ny fandraisana anjara ny ireo mpisehatra rehetra amin'ny isan'ambaratonga
Ampiatra ny fanahy-maso entitra amin'ny asa rehetra ho fampiarahana. Inona kosa ny antony nanetsika anaiky izao fanendrena izao? Sapako ho manana didy sy andraikitra amin'ity tanàna mampiloatra ity aho. Fotoana izao ahafahako maneho ny fitiavako ny tanànantsika amin'ireo fandahan'asa efa nomaniko fony ao kandidata ny tanàna. Azoko an-tsaina tsara ny alehiben'ny andraikitra eo antsoko ampaneketena no natanterahako izany madidy izany. Manohana izay rehetra manam-piniavana mpandroso sy hanatsara ny fahatsaram-piainan'ny mponina ao, na avy amin'ny firehana inona izy na avy amin'ny firehana inona. Tsy vita firery tokoa mantsy ny fanasoavana ny tanàna sy ny mponina ety aoriana.